Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha asina bamalala no ianao antsika amin'izao fotoana izao a. Dia fahaly be indray tenako mihaona aminao eto androany a, ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena izay raha fandarana ramoka izao a, ny akiradio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy a izay miaraka aminay a isan'andro a manototosa n'izao fandarantsika izao amin'ny alalan'ny fahandraisana anjara. Dia tahiny tompo ary tsika menakavy a, fahaly be mihitsy aho ahitanareo eto androany ary dia tononoko antsika tsirairay avy ny fiadana amin'ny tompo. Raha androany no votoka miaraka aminay dia teteanao hoe tsy kisendrasendra koa no natongavinao eto a, fa tena misy raha ilanin'ny tompo anao a, ka dia hotahin'ny tompo a mahereza maharetatra amin'ny farany a. Dia indray sasany hoe raha antsika eto a, ianontsika hira tenin'Andriamanitra, famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ary ivavaka isika ho an'ny firenena. Toko sy mino aho fa ampahiranao ny fiarahantsika eto, ka raha mahery ianao tonga eto a, dia afaka mbola tonga eto foana ihany koa ianao isaky ny alina tahaka izao a, latsinainy hatramin'ny zomantsika eto foana. Dia tahin'ny tompo ary a, aza hoe mandray tena hoe vahiny ka hiafahafa eto fa afaka mandray anjara anaty commentaire ianao a, miaraka aminay eto ianao a, faly izay mahita anao a ary faly izay mandray anao eto. Dia angatahako amin'Andriamanitra mihitsy mba tsy ho very mainana ny fotoananao izay laninao a tonga niaraka taminay teto a ho an'i Jesosy a izany a fa tsy ho anay. Dia mahereza dia tahin'ny tompo a raha nabavintsika Marina Tiana no niditra voalohany teto androany. Dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao, misy ten'Andriamanitra eo amin'ny Isaia ao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe Isaia 4:5-7 meko anao androany. Ary ny firenena izay manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tia anaran'i Jehovah mba ho mpanompono, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azo tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko ao tendrombohitro masina sy ampifaliako ao an-tranoko fivavahana, ny fanatitra-drodorana sy ny fanatitra filatsatra dia akasitrahana eo ambonin'ny altarako, fa ny tranoko atao trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Ranambavy Marina Tiana, ny tsodrangoko aminao androany dia ny fanatitra rehetra izay ho ataonao eo anatrehan'Andriamanitra, ny vavaka, ny asa fanompoana rehetra izay ataonao a, dia hoy ny ten'Andriamanitra ho akasitrahako izany. Dia ny hetsika ara-panahy rehetra izay ho ataonao an'Andriamanitra dia ho akasitrahan'Andriamanitra avokoa, ary hoentiny eo tendrombohitra masina dia ho ampiadaniny a, ho ampifaliany a, omenanao izay rin'ny fonao na ara-panahy na ara-nofo a, dia ho tahin'Andriamanitra ny ranambavy Marina Tiana. Tahin'i Jesosy ianao a, ny tompo ranambavy Lovely a, za mina kamaradin'i Jesosy a, hoe india Lovely a, Andoandria, Erika Raka, Tonga Soa, Rantarina Marie Charline, Koda Léonie, Kodanila, Ajaska Patitsy, Kadaka, Niana Mahiny Soa, Tonga Soa, i Berthe Sava, Marie Hortensia, Tonga Soa, Yama, i Razana Soa Sylvie. Dia tahin'i Jesosy a i Claudia Velorsoa, ranambavy Saondra Aloe Vera, Felana Rakoto. Tahin'i Jesosy i Nael, vao manomboka ve dia manontany hoe tapaka ve? Ny aty amiko aloha mandeha tsara. Dia tahin'ny tompo Faly Raheritovo, Rodine Marie, Lonirano Voronirina, Tonga Soa, i Koda Léonie. Ilay jodrano io teneniny io. Isaia 4:5-7 misaotra ny Koda Léonie. Tahin'ny tompo a i Mami, tahin'i Jesosy a i raisiny asitrapony ny jodrano dia misaotra anao. Tsiry Amboaramiel, tahin'i Jesosy Andoandria fanteneniko teo, dia
zay aloha ny hitako a tsy haiko raha misy mbola efa fa tsy voatonona ny anarany izay koa mbola tsy voatoniko teo na elona aloha voateny teo Ranatojo Jandrotojo tahiny tompo a tonga soa isika mianakavy dia maharitatra amin'ny farany ary androany a hiaraka amintsika aloha hitondrasika anaty vavaka fanombohana ranambavitsika Suzelle amin'ity androany ity ka anjaotra dia metsika anazy ny fitenenana aloha dia afetsika miditra amin'ny toen'ny mpandarana tahiny tompo ranambavy Suzelle anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra mbola ary vavaka indray ary isika mbola misaotra anao izay Jehovahandriamanitra any tsara indrindro mankasitraka anao izay Jesosy satria mbola mitantananao fiombinao narovanao izay tsirairay avy Jesosy ka hatratrin'izao arivo izao indray misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny tantananao niarovanao ny tontolo andronay Jesosy malalo tsy noho ny herinay tsy noho ny tanjakay Jesosy zany fa noho ny famindrampo avy aminao rery ihany ka dia isaoranay ny anaranao masina Jesosy amin'ny saotrany amin'ny ny fanainao masina izay nomenao anay nandritry ny tontolo andro iny misaotrany amin'ireo anjelinao Jesosy izay nomenao ny ary sy ny vimbina ary ny tantana anay Jesosy natratraranay izao alina izao indray Jesosy malalo androany izay Jesosy malalo raha hiantso anao ametraka izao fotoana izao indray itao am-pelatananao Jesosy mangataka ny herinao izay mba tena hoe ameno amin'izao fotoana izao Jesosy malalo angatana ny fanainao masina tena hoe hirotsaka amin'izao fandaharana izay ataonay androany izao Jesosy malalo mangataka ny ranao izay Jesosy mba tena hoe ameno sy andrafitra ny fitaovanay rehetra Jesosy malalo ny fitaovana any amin'ny pastera ny connexionnay ny telefonanay tsirairay avy mba tsy hananany devoly satana fahefana zany Jesosy malalo farakofanay amin'ny ranao zany mba andeha soma tsara Jesosy ny connexion sy ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasanay eto Jesosy malalo dia angatanay koa Jesosy malalo ny fanainao masina mba tena hoe anazava sy ametraka ny teny rehetra izay ho azavaina eto Jesosy amin'ny vavan'ireo mpanomponao tsirairay avy Jesosy malalo aokany izay rehetra ataonay eto Jesosy dia mba tena ho avy aminao aokany izay rehetra ataonay eto Jesosy dia mba tena araka ny sitraponao Jesosy malalo dia mametraka izao fotoana izao feno eo am-pelatananao izay Jesosy eo ambany fiarovanao feno eo ambany fitantananao feno Jesosy malalo dia izay ireo rehetra izay mangetahetany anatrika izao fotoana izao nefa mbola tsy tonga eto ankehitriny dia fanainao masina ny angatanay mba tena hoe hitantana hivimbina an'izy ireo amin'izay misy an'izy ireo tsirairay avy Jesosy malalo ho tody soma tsara eto Jesosy mba handray mba hen'ny teninao mba handray fampaherezana avy aminao dia aza atao misy very anjara izay tsirairay avy izay manatrika izao fotoana izao ny fanainao masina Jesosy aokany Jesosy malalo mba hompieny mpankatoy izahay tsirairay avy reto fa tsy hompieny mpanadiny Jesosy makasitraka ny amin'izany fahako mbola nanoitra izany vavaka izany eo am-pelatananao Jesosy eo dia raha laza voninahitra dia tolotra anao rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka indrindra ny ranambavy Suzelle zay tanatin'izay vavaka matsiro nentin'izay ranambavy maman Gabriel kely anao ila ary tsika miloha nidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany androany dia olona vaovao be indray nitoriteny eto androany mbola tsy henonareo mihitsy iza indray ary zany raha fantatrareo iza indray ary zany olona hoe androany mihitsy izy vao hitoriteny nefa hitanareo eto isanandro izy fotoana voalohany hitoriany teny androany samindry mitsatotsatoka eo sady miheno itsika anatin'ny teny tsika sady maka toerana tsara maka baiboly dia mialatsiny aminareo izay tapaka aloha naty amin'ny aloha dia mety tsara mihitsy ny connexion fa any aminareo zany no tapatapaka dia courage mahereza izy ary nitoriteny rehefa avy eo alefatsika anira dia samy mitsatotsatoka eo isika mianakavy tahiny tompo ary tsika rehetra atolotra tsika mpitiavana be ty iraty ho an'i Jesosy misaotra betsaka ny ranambavy Suzelle fa mamy dia mamy ny vavaka mitombositra dia mitomboko fahasoavana amen.
Alleloia, soratsika an'Andriamanitra zany izy zany a tena tsara iny iriny ka izava ny tian'iny iriny nareo tsara be iny iriny eny ary ry havana malala dia misaotra antsika mifandraisana anjara amin'ny fitenenana iza mandray anjara ranabavy linanina fantatra voalohany teo a tiany naela be ny iriny tsara iny iriny soiny vikotsy tian'iny efa ely izy zy amany tiako ranabavy lina Erika Zamina Rodina Sondola Sylvie reo nareo zay nanao teny maromaro dia tsy vatomaty izy mampionina maharina tena Geneviève koa ny type an'iny iriny dia Rodina dia Lina mahafinaritra ka mahafinaritra be mihitsy iny iriny alleloia ino moa izy ity alohan'ny koa ny ty an'le hira ranabavy Saondry alleloia nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity dia avy eta be nareo ny ty an'le hira-kalo fahiny mahafinaritra be mihitsy mampahika fotsiny tsy dia hita tsony le mpira anankiray tsara feo be anankiray tamin'ny zareo ireny tsy dia hita hoe aiza ohatrany tsy mihira tsony izy mpianavavaka taminay taloha niara desaina taminay tamin'izay mbola kely tamin'ny mbola mpanao sekoly alahady mantsy izy iny tany fiangonana nisy anay taloha fiangonan'ny Razambe eny ary dao atsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana malala ranabavy Saondra aloha everany araka amintsika anatin'ny toriteny amin'ity androany ity dia matoka fa ifampahery aminao ampaheranao ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny ka dia andao ary isika Rodina keo efa teneko teo efa ny teny ahatsiarovany Jonathan Mamano ny izy iny halleloia ndao ary ranabavy Saondra avy hatrany hitetsika tena androany efa eo aminao baibolinao hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao tahiny tompo ranabavy Saondra anao ny fitenenana. Miarahaba ny pastora dia miarahaba antsika rehetra ihany koa. Ny tenin'Andriamanitra hoentiko antsika amin'ity ala ity dia hitantsika amin'ny Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika. Ny soramandry moa dia mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy.
mifahafahany mino an Kristy amin'ny herinota ary ny fanamasinana azy. Inona ary no holazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany fa isika hitombo ny fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa maty amin'ny ota ahoana mbola hivelona amin'izany ihany? Tsy fantatrareo ve fa naizana iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra ny iray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Amen. Raha mijery an'ity Romanina toko fahaenina ity isika ry havana dia misy teny miverimberina ao amin'izany toko izany. Maty, fahafatesana, fitsanganana ary velona. Ahoana moa no ahafantarana fa maty ny olona anankiray? Azo lazaina fa maty ny olona anankiray rehefa tsy mitepy intsony ny fony. Rehefa tsy mitepy intsony ny fony dia tsy mikoriana ny rà ary tsy mahazo oksizena intsony ny vatany. Dikan'izany dia tsy miaina intsony izany ilay olona. Rehefa maty ny olona anankiray dia misy fombafomba ihany koa atao. Anisan'izany veillé alohan'ny fandevenana. Rehefa tonga ny fotoana andevenana dia finosina maty dia ampidirina ao anatin'ny vatapaty ary asitrika any amin'ny fahasandrasana. Jesosy ihany koa dia nandalo fahafatesana rehefa tetỳ tany izy ary nalevina ihany koa. Inona moa no tiana ambara eto ny amin'ny eo amin'ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Rehefa nanolo tena atao batisa isika ry havana dia niara-maty tamin'i Jesosy Kristy ihany koa. Nalevintsika avokoa ny loto sy ny fahotana ary izay fahazara-ratsintsika rehetra taloha. Niaraka nomboana tamin'ny Kristy teo amin'ny asijaliana izany otantsika rehetrarehetra izany. Ary izay mihitsy no tena mission lehibe nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany dia ny hamonjy antsika mpanota. Ao amin'ny Isaia 7:15 izy dia tena nosoratana ny Tsipiriany mihitsy izany famonjena lehibe izay nataon'i Jesosy mba ho fanavotana atsika izany. Nitondra ny fahotantsika izy, nitondra ny aretintsika izy, nitondra ny fahorintsika izy. Jesosy zany teto dia niaraka nombona teo amin'ny asijaliana niaraka tamin'ny fahotantsika mba ahafahana mamonjy manavitra atsika amin'izany fahotana lehibe izany. Rehefa nanolo tena zany tsika aman'Andriamanitra, rehefa nanolo tentsika ary nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy atsika dia nametraka ny fahotantsika, nametraka ny fahalotoantsika niara-nombona teo amin'ny asijaliana niaraka tamin'i Jesosy. Ary rehefa niaraka nomboana tamin'i Jesosy izany fahotantsika sy ny lotontsika sy ny faharatsitsika izany dia ny zavatra nahafinaritra dia hisy indray ny fitsanganana. Izany hoe tsy ho faty mandrakizay akory izany fa eo ny teny fampanantenana dia hoe hisy ny fitsanganana. Rehefa nitsangana Jesosy afaka teloana, izany hoe nalevina izy ny zoma tolakandro dia nitsangana izy ny alahady. Dia Jesosy ry havana dia rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsy andalo fahafatesana intsony izy fa fahavelomana mandrakizay ary izay koa no teny fampanantenana nomeny atsika mba hijoroantsika zany
amin'ny fahamarinana izay efa natafiny atsika na noraisiny daholo a ny otatsika noentiny daholo a ny fahotatsika dia nitolorany a akanjo fotsy isika notolorany a an'ilay fahamarinana isika mba hahafahatsika miara-mandova aminy a ny tany vaovao a sy ny lanitra vaovao satria efa lasa ny zavatra taloha izy a indro tonga olom-baovao ireo. Nentin' Jesosy a teo amin'ny azo fijaliana avokoa ry havana ny otatsika ary izay mihitsy no tiana ambary ity toko sy andininy ity a fa rehefa mitsangana zany a isika vao amin'ny batisa zany dia olom-baovao manomboka eo isika zany a dia olom-baovao ary izay indrindra no tena tiany Jesosy ahatongavatsika mba tena hoe hitazona an'izay fitafiana fotsy izay tsika mba hitazona an'izay fahamarinana sy fahamasinana izay tsika mandra-piaviny eny amin'ny rahony lanitra satria tsika efa niara-nitsangana taminy dia afaka ny andova ilay fiainana mandrakizay isika izay efa nampanantenaina atsika. Andao ary isika amin'ity hariva ity ry havana mba tena hoe angataka ny herin'ny fanahy masina mba ahafahantsika mijoro sy mitazona ny fahamarinana lalandava mba ahafahantsika sy tonga atsika ho vonina isan'andro amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra ka ahafahantsika miditra sy miara-mitoetra aminy ao amin'ilay fiainana mandrakizay dia ny tany vaovao zany sy ny lanitra vaovao. Maha olombelona atsika nefa ry havana dia mora solafaka ihany sika ety amin'ity tany ity fa hiezaka izany sika mba tena firariko mihitsy amin'ity alina ity mba angatahantsika hitolomantsika mibavaka isan'andro mangataka amin'ny Jesosy mba hitazomana atsika amin'ny tana maheriny mba tena hoe andiny tena foana sika mandra-piaviny Jesosy eny amin'ny rahony lanitra ary vonina mandrakariva amin'ny fitsenana azy rehefa ho tonga izy ka hitsena azy eny amin'ny rahony lanitra isika. Tsy vitany herintsika izany ry havana fa mila ny herin'ny fanahy masina tsika mila ny hery avy any ambony isika mba ahafahantsika mitazona izany fahamarinana sy fahamasinana izay efa nomeny antsika izany. Mirary koa raha mirary amin'ity alina ity mba tena hoe rehefa tonga izany andro izany mba tena ho vonina isika rehetrarehetra reto amin'izany fitsenana Jesosy izany ka tsy hisy ho latsaka an-dalana fa tena hoe hitazona ny jiro ny fahazavantsika tsirairay avy ary ho vonina tanteraka tsy ho sanatria ohatra n'le firitsinina adala fa mba ho anisan'ireo firitsinina endry izay nanana fanilo nitazona fanilo foana ary nanana ihany koa reserve zany tamin'izany fanilo zany raha lany ny fanilo dia misy hatrany ny reserve mba tsy hahafaty ny jiro ary mba ahatonga ny fahavononantsika ho tanteraka ny fahamasinantsika ho tanteraka eo ambany fahasoavan'ny Tompo Kristy. Dia izay indray ary ny teny netiko antsika androany dia misaotra antsika rehetrarehetra tahiny Jesosy daholo. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra betsaka nanambavitsika saondritsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra mahafinaritra be izay nentiny tamintsika teto androany. Dia mankasitraka ary dia mirary soanao nanambavy saondry Andriamanitra manankirepa soavina ane amaly fitianao
tamin'izay rehetra vitanao teto dia ampitombo ositra ampitombo fahasoavana anao ka iny ny toriteninao voalohany dia afaka ray volana mahery indray tsika mihoana amin'ny toriteninao manaraka fa dia tena isorana an' Jesosy fa dia tena mahafinaritra ny toriteny voalohany sady tonga dia toriteny voalohany tonga dia mamono olona mampatsiahy ny olona ny amin'ny fahotana. Halleloia. Dia tonga avy amin'ny ambony indrindra dia anositra anao hatrany ny Andriamanitra dia amaly fitianao izy. Halleloia. Misaotra antsika rehetra koa mankasitraka an-dry zareo mampahiry an-dry zareo ny fankasitrahana izay ataontsika ireny. Halleloia. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 9:9 ny sora-maritra hoe ny fahafahan'ny mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy. Entsika dia efa mahita fa rehefa afaka amin'ny herin'ny ota ny olona dia tena olona afaka izy. Nefa ihany koa entsika dia mahita fa tsy zavatra mora fa tena misy heriny ny ota. Halleloia. Tsy hoe halleloia moa zany fa tena zay le izy. Ny ota tena mahery ary tena manan-kery ny ota rehavana malala. Ary reka ny teny ranabavy teo tena mila herin'ny fanamasina tsika, tena mila herin'Andriamanitra tsika hanafaka antsika amin'ny ota. Betsaka ny hoe isika nge samy efa nanota daholo dia fantatsika fa ny fahotana mamy sa mangidy. Hoana fahitanareo ny fahotana taloha? Mamy sa mangidy ny fahotana? Tsara sa ratsy? Matoa sarotra tamintsika ny miala azy dia malailona azy foana tsika dia manimanina azy foana tsika dia tonga amin'ilay verindalana, tonga amin'ilay verina amin'ny natao taloha dia raha malala fa tena nahita tsirony isika tao anatin'ny fahotana ary nafinaritra amin'ny nofontsika ny fahotana ary ny fahotana rehetra dia manome fahafinaretana amin'ny nofontsika. Ahoana moa ry havana izany miala sigara? Mino fa misy maro tamintsika eto nefa mifoka sigara. Za dia mifoka sigara tena andritra ny taona maro aho. Raha sigara fotsiny teneniko anisany anankiray amin'ny fahotana fotsiny zany ny rafaran'izay ray amin'ny fahotana maro be izy. Fa tsy mora zany miala amin'ny sigara zany. Nanomboka 12 taona nanomboka nifoka sigara tamin'ny taona 2000. Taona 2000 firy taona moa za tamin'izany fa 5 taonako fa 5 taona vao niala tamin'izany sigara zany ary ny fialana tamin'izany tsy mora fa tena renao mihitsy hoe misy hery mahery le fahotana miala toka tena hoe tena nareo. Ary zao ny tadidinareo rehefa zavatra anankiray no tsy sitrapon'Andriamanitra dia tena n'Andriamanitra ity tsy mety dia sarotra be aminareo miala an'le izy dia fataro fa misy herin'ny ota ao zay. Manahoana ranabavy rehefa miala pataloha? Ozy mampionina izy, izy mbola tsy haiko mifoka sigara fa ny fandinian'ny mampionina rehefa mitantara ny fomba nialako sigara taloha dia ianareo vehivavy rehefa miala pataloha dia mbola mafy no zany lehilahy miala sigara zany hoe tena mafy zany miala pataloha zany dia fataro zany fa mahafinaritra ny nofinao iny misy herin'ny ota ao anatiny sarotra mafy dao izy soa meva ny miala pataloha satria maninona ny fahafahan'ny mino amin'ny herin'ny ota tsy azotsika maivanina tsy fanomezam-boninahitra ny devoly fa tena misy herin'ny fahotana misy heriny eo amin'ny vatantsika ary sarotra tsy mora. Ny zavatra ray rehefa mahatonga ny olona tsy olona afaka fa mamatotra dia sarotra miala aminy. Marina fa miteny foana ny aty an-dafy misy hoe 30 rehefa te hiala sigara ianao dia miantso ny 39 89 izy 39 69 tsy haiko tsy tadidiko
dia inona moa zany ny azon'izany olo zany atao? Raha miantso 3989 zao nareo hiala sigara, dia inona re zany ny zavatra ataony? Ambalana basy ve hoe tsy miala sa ampianarina hoe zao minana aloha besangera vanenay ny torohevitra rahanay tamin'izay ala sigara taloha zany minana siligoma. Dia mihinana siligoma tsy vao mely fofona siligoma iny ampiarahana fofon-tsigara tena tsara dia tsy apaka. Raha vao manam-bola dia vitanana sakafo foana dia aza velay vitanana sigara dia vitanana sakafo foana, fa le avy misotro lasopy tsy mihinana sigara tsy possible. Iala toka ozy izy ny olo misy vedabeda aloha ny renim-pianakaviana miady hevitra mamy lava foana le vadiny, dia misy miteny zao anaovana azy rehefa le mamy tonga amin'ny alina iny izy dia hitanao rehefa makatrondro na rehefa zany torohevitra ny vehivavy zany, rehefa manao trondro rehefa mahandro trondro zany dia kikisana le trondro sorona ny kirany, dia le ranona trondro maloto iny zany amelana kely anaty vera dia asiana rano. Tsy haiko na fomba nainao zany toy zany. Rehefa izy mamy amin'ny alina iny dia mitady rano dia omeo an'iny. Tsy tia toka ntsony, tsy haiko na marina zany na tsy marina, so ihany efa tsisy nanao an'izany tamin'izany mbola mamy tao. Fa tsy mahafaka azy zany satria manino misy heriny ny ota, mahery ny ota, tena manana heriny. Ny fijangajangana tsokolovo ny telefoniny, alaivo mot de passe ny telefoniny mba hahafahany amin'ny fijangajangana. Ay efa naherika ianareo le rano le mahatsiravina keo mieritreritra le. Fa io ry havana, rehefa misy zavatra ray tiana afaka ny olona entina eo amin'ny Jesosy ihany izy. Jesosy ihany mahay manala an'ireny rehetrarehetra ireny. Raha ny zanako nanafaka dia ho afaka tokoa isika. Jesosy rery mahay manafaka ny olona amin'ny fahotana amin'ny herin'ny ota. Halleloia. Fa tsy misy mahafaka an'izany na spesialista iza na iza na psikologa iza andemin'ny sain'ny olona hoe aza atao zao fa ratsy rehefa ny vatany no mila an'iny dia tadio fa mahery ao amin'ny vatantsika olombelona ny ota. Inona no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany. Misy olona mieritreritra hoe sady te ho tonga eo amin'ny fahasoavana, te ho tahian'Andriamanitra, fa mbola hitoy anota ihany. Ny fahotana dia ohatran'ny trosa ihany. Maka entana ianao mbola tsy aloha iny. Mbola tsy aloha. Ny fahotana azo atao trosa. Mamota aloha ianao mbola tsy pehinao aloha iny, mihinana fotsiny aloha. Ao avy ihany ny faran'ny volana, hijerena ny karne anao. Ao moa tsika izy avy nefa nanana karne rehefa misotro taloha. Za nanana. Amin'ny toerana fisotroako izay taloha efa misy kahie ao. Dia miditra fotsiny dia mirehareha eo anatrehan'ny namana. Anina ray dia anina, dia asivo anina, dia asivo an'izao, dia asivo an'izao, dia entina ny namana rehetra dia ara-mampio nefa vavolombelona izany taloha. Miaraka amiko dia ampiana anina soraty ao soraty neny neny ny fihetsika an'ilay ramatoa varotra. Dia ampivola bera 10. Soraty ao ka soraty. Dia miaraka amin'ny namana dia tsy tsaroanao ilay soraty. Asivo an'ilay steak iny dia tsy salady dia soraty. Manao bon soratana amin'ny carnet. Izy avy efa nanana carnet nanao bon taloha. Mety ampitombon'ilay olona mihitsy ilay trosa rehefa mamy ianao ka mahita an'izany intsony. Rehefa laza dia côte io
eko aty kozy ny olona labera folo lazay ny 3 inona moa ny ataonao ka mo izy olona mivavaka tsy haintsonike zany vidy eny ianao ohatra tenen'ny somevy io ary rehefa ena vidinao matetisika mividy fefany fefany te ampeo atsasaky ny fefany ampeo atsasaky ny fefany farany ka nefa ny ena atsasany vidinao mba misy gadoany matsy varikina koa efa nao lanjam-bolamena tsisy an'le midina matetika tsony ny anina vi ma de fa hitany le milatsaka kely le anina de ampeo atsasaky ny fefany ampeo atsasaky ny fefany fa efa bon iny anaovy an'le sorony de siotrafo ny ataovy rokolao ndana ozy mivarikina fa mifarany volana meona zay ny fahotana le tsika mieritreritra hoe tsy maninona io fa ohatrany tsy naninona tsika maninona io ka mbola nanohatra karine fotsiny aloha mbola nanao bon fotsiny aloha ianao androany ozy hoe soraty ao de soratany iny fa tsy maintsy ho avy amin'ny fotoana hitakinany iny raha manota zany ianao mety any ny ataonao aza mieritreritra hoe anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra tsika mitombo ny fahasoavana araky mitombony io tsia mbola ny fahasoavan'Andriamanitra aloha ny votsika mbola tsy takiny taminao aloha ny vokatry ny fahotanao sanatria ozy izy poly ataontsika hoana efa maty tamin'ny ota no ataontsika hoana zay efa maty tamin'ny ota no velona amin'ny any isika rehefa atao batisa ny dikany hoe batisa de fandevenana hoaizy nareo raha milahady eto amin'ny fandaharana ramokizao zany de manao fandevenana milahady tetraka ny fiza maty misy maty mihitsy ka maty amin'ny fahotana de atao batisa de atsangana amin'ny maty zay nge ny dikany batisa satria tena hoe tsy fantatrareo fa na izy sika efa natao batisa tamin'ny Kristy de natao batisa ho amin'ny fahafatesany andao andevina iza zao nalevina farany teto amintsika teto amin'ny groupe teto zay matadita iza ary zao zany teto amin'ny groupe zay maharesy iza nalevina farany teto rehefa farany volana so izay le tena taitra mihitsy ianao de le voaverina le manisy tamin'ny labira efatra ohatsy ny labira telo sady manomboka matahotra ihany amin'ny manomboka matahotra azafady kely hoe teto any tamin'ny laby iny nakasteko fe za de saika anankifolo sady hoe ninona za le namalaro eny ozy izy ny olona ny commande teo de sorafana tamin'ny karneko hoe tsy rany zany eo am'le ando ianao amin'io mafy io efa takiny anao voiteny zany hoe Jesosy tsy nanao an'izany za ve Jesosy nanao an'izany ve za eno izy Jesosy nanao an'izy ianao ohatsy mba tsy tsaroko zany ka Jesosy nga andaingy ny anjely miaraka amintsika isan'andro eke manoratra ny ataontsika ary tsisy latsaka naray ary verenanao jerena le karine sady marary kibo ihany ianao efa miakatra tonga ny am'le 15 ianao efa tafakatra 300 000 mbola rovina vo farany volana nakafolana eo fiaino ny andro mafy io mandray karama ianao farany volana mivoady sakamba tsy sosotsony tsy sosotsony ahako andohany tia de tsy sosotsony nefa io ihany ianao de fampiny olona mpahazo avao amin'ny bon raha nabavy bartelle nataontsika fandevenana farany teto fandevenana ota ho tena mandre fanizana izy ataon'ny otatsika olona efa maty amin'ny ota indray de mbola iverina amin'ny any tsy fantatra hoe efa na izy sika efa natao batisa amin'ny Kristy de natao batisa ho amin'ny fahafatesana ko ny ary-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana sika mba ho taka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika de ho takan'izany koa amin'ny fitsanganany afantatsika fa nitoetsika taloha de niaraka nomboana tamin'ny animbana ny tenany ota mba tsy hampotsika ny ota itsony fa izay efa maty de afaka amin'ny ota halleloia ianao atao batisa zany ny atao hoe maty ianao
dia mitsangana aveo ianao tsy hainao tsony fa efa olom-baovao, tsy hainao tsony fa efa Kristy velona ao anatinao. Tena fiteny tena ara-dalàna mihitsy hoe manangatra. Manao ny anina any? Fa nanangatra reny se iny adika ilay manangatra. Aty amin'ny tontolo ara-panahy tena fiteny zany ianina nampahireny fa nanangatra izy. Fa maninona ry efa maty. Dia nitsangana indray. Le fahotana efa maty teo nanangatra indray. Ary ratsy izy aorianan'iny raha olona mifoka sigara ray pakety aloha ny ala miverina mifoka aveo tsy ray pakety tsony olona afaka mitoka za taloha sotro taloha za tsy de tia toaka. Za zany tsy de tia toaka iny toaka io may be ratsy toetra ratsy sy ratsy toetra moa zany fa sady ratsy toetra zany ratsy tsiro. Fa de ny ala taloha la biera ny fisotro ohatr' zany. Fa nisy fotoana tena misotro le bota kely reny amin'izay le bota kely tapaka ny bota de mibota. Efa avy ny ala amin'io efa hoe avy mivoady voady za tsy hisotro tsony. Ditiko mihitsy efa mivoady tsy hisotro labe tsy hisotro tsony. Na alahelo bota kely tena naleo le tsirony le tsy tiako iny. De voningery avana tena. Fa matsanao de hisotro bota kely de nisotro bota kely tokoa. De nahita tsiro de lasa mamy lava amin'le tena ratsy noho teo aloha. Ka iny tsika mbola tsy tao amin'i Jesosy mbola tsy de naninona ihany. Ary zay ke mahatonga ny olona kamohitra amin'ny batisa mbola manam-panahina izy ohatra mbola hiverina ihany aty Ary marina mihitsy nefa zany fa ny batisa tsy azo atao sangisangy. Ny batisa tsy afaka atao fa indroa. Raha vao manao batisa indroa tsika dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny Hebreo bakeo vakitsika Hebreo 4:9 Hebreo 4:9 tsika tsy manao batisa fanindroany. Hebreo 4:9 ka ny 9:4 ka hatramin'ny 9 vakiko amin'ny anarana Jesosy. Fa izay efa nohavaozina indray no hazavaina indray andrasika amin'ny anarana Jesosy fa izay efa nohazavaina indray sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy nandray ny fanahy masina. Efa nandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa ny hemotra dia tsy azo avoazina indray amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Zao angery avany ny takalo ny fahotantsika io ny takalo io vavy mainty ny kabina le grita ny takalo ny fahotantsika alefatsika alefotsika ny fahotantsika dia ny takalo izay ho anareo izay mbola tsy sahy miditra amin'ny ranon'ny batisa dia zao ny fahasoavana rehefa vonona atao batisa ianao manandrana ny fanomezana avy any an-danitra amin'izay ianao dia mandray ny fanahy masina. Vita batisa ny olona tahin'ny tompo amin'izay. Zay taloha natao batisa zany levana tena teneniko anareo fa tena trentraika tamin'ny ara-nofonay zany zay natao batisa zany. Vita batisa fa niroborobo ny asa aman-draharaha tsy ny ara-panahy ihany. Satria ny ten'Andriamanitra hoe rehefa nohazavaina indray mandeha dia efa nanandrana fanomezana avy any an-danitra ny firosona amin'ny ranon'ny batisa ka fandevenana fahotana dia andraisanao fitahiana ara-panahy sy ara-nofo. Satria manandrana ny fanomezana avy any an-danitra daholo amin'izay midina ny zava-tsoa aminao dia mihinana zava-tsoa ianao dia mandray fanahy masina tena zava-dehibe. Rehefa vita batisa ny olona zay zany ny dingan'Andriamanitra. Vita batisa aloha vao mandray fanahy masina. Raha olona mbola tsy mibebaka zany mbola tsy vita batisa zany sarotsarotra ihany no mbola andraisan'ny fanahy masina. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy zany herin'ny fiainana mandrakizay nefa ny hemotra inona ilay ny hemotra efa nandroso ianao dia ny hemotra efa maty ianao dia verina maty mitsangana amin'le fahotanao indray tsy efa nitsangana velona olom-baovao fa hainao mbola ny fo indray ilay fahotana. Tandremantsika fa tsy azo ataony manombo ny zanak'Andriamanitra fandroana isaky ny miverina manota zany tsika dia tady dio
miteny am'izao jesosy nanandray miakatretra loha jesosy ndanandray loha jesosy pitehan'lery vatana ndanandray loha mijaly ny famafanany ny fahotantsika dia ny fijaliany jesosy niakatra teo ambony azo fijaliana. Alleluia. Engany tsy isy na dia ray amintsika fitabatisa ireto no anangatra hitsangana indray ny fahotana izay efa maty ravana malala. Andriamanitra dia tena miteny amintsika manao hoe ataontsika ahoana no ho velona indray amin'ny fahotana e, ataontsika ahoana mbola fahantsika mandeha indray mivelona amin'ny toetrantsika taloha. Zao ry havana malala, misy lehilahy anankiray atao hoe Barabasy. Haitsika tsara zany Barabasy zany. Barabasy dia tsy izy akory fa le lehilahy, halleloia, izay natao takalon'i Jesosy teo alohan'ny Pilato. Iny lehilahy iny dia nahafahana. Iny zany zao nanana carnet engeza be mihitsy soratra daholo bon rehetrarehetra izay nalaina, ny trosa rehetra izay nalaina. Mampinaritra be ngery zany vita batisa zany. Zany vita batisa zany dia raisina fotsiny le ohatra teneko teo hoe mitrosa ianao, mitrosa. Dia any amin'ny farany mbola tsy vita ihany total fa efa ambony be mihitsy ny montant an'io dia efa mivonona ianao hoe ahoana ny payeko an'ity. Tonga tampoka nefa misy olona anankiray, ianao mbola nandeha niasa tany nandeha tany, iverina andeha andoha ianao, efa cahier madio be ny hitanao, manontany an'ilay tompona fivarotana ahoana. Misy lehilahy nandalo teo dia jereny ny carnet anao dia nalohany daholo. Tsisy ninona lohanao intsony na ny ariary. Takiny ahoana moa fifaliantsika amin'izany. Zany angeny nataon'i Jesosy tamin'ny fiainantsika ry havana. Zany angeny nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako sy ny fiainanao nandalo izy dia niakarany teo ambony hazo fijaliana dia nentiny teo daholo ny cahier misy ny bon antsika rehetrarehetra, ny trosa pahotantsika rehetrarehetra nentin'i Jesosy niakatra teo ambony hazo fijaliana. I Barabasy iny dia olona tena niavaka tao amin'ny Baiboly satria jiolahy mpamono'olona, mpanongam-panjakana, ary voaheloka ho faty efa mivoaka ny didy. Fa rehefa tonga teto izy ny olona, iza ny tianareo iza moa izy Pilato no tianareo avotsotro, Jesosy sa i Barabasy? Dia Barabasy ozy ny olona. Ny tena marina tsy hoe diso fanantenana Jesosy tamin'iny sa fiarangady atakalo ny Barabasy. Hozy izy Jesosy matsy amin'ny Barabasy mandeha aminy. Karaky Barabasy, afaka ve za? Toy Jesosy, ndana fa afaka ianao. Fa ahoana? Zay misy ny atonga aketo izy Jesosy, afaka anao. Azoko antoka ry havana fa nivoafoy ny Barabasy iny. Tena azoko antoka raha zany teo amin'ny toeran'izy iny tsy namono olona intsony, tsy lasa nivavaka tany amin'ny mangingina. Ary tandremo fa tsy isy Jesosy fandroany. Raha mbola nanao ratsy teo i Barabasy, tsy isy Jesosy fandroana atao takalo aminazy intsony eo. Hoe tonga reny amin'ny heritaona, avindray ny Barabasy. Izy tonga reny safidy maladalo izy. Tonga reny fifidianana izy manao Barabasy. Iza ny tianareo avotsotro anareo? Barabasy indray ozy ny olona. Tsisy tsoa zay, Jesosy efa tsy eo tsony. Ary mila mitandrina tsika. Ny torohevitra atao amintsika androany dia zao. Ny fahotana araka ny nazavana azy teo dia misy heriny. Olona tena Andriamanitra ny fahafahany mino an'i Kristy amin'ny heriny. Ka rehefa misy heriny izy dia mila hery koa zany tsika no herina azy. Ny tena Andriamanitra dia miteny amin'ny Jakoba any. Raiso ny tenin'Andriamanitra ozy izy
dia manoherany devoly dia handositra anareo izy. Zany hoe ny devoly dia mitondra fakapanahy, mitondra fahotana, mitondra fahafatesana. Nevaka itsika izay teny izay any bokin'i Jakoba. Jakoba 2:7. Ny ten'Andriamanitra hoe koa dia maneky an'Andriamanitra nareo ary manoherany devoly dia handositra anareo izy. Manatoa n'Andriamanitra dia nanatona anareo izy. Diovy ny tananareo mpanoto ary ataovy madio ny fonareo rimporosaina. Ny hanoherantsika n'io fahotana io zany, io oto io zany, dia ny fanekentsika an'Andriamanitra dia ny fanoherantsika ny devoly dia handositra izy. Mila mahery ara-panahy zany tsika. Ary raha vao mangatsiatsika ny ara-panahintsika dia ny zavatra tonga amintsika voalohany to dia resy ny fahotantsika. Nefa ny fanontaniana tany amin'ilay Romanina teo ataontsika ahoana indray mbola fahavelomana iarahantsika velona amin'ilay zavatra efa nampatesantsika. Tsy efa nitsangana tamin'ny maty. Efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, tsy nikasihan'ity izao tontolo izao ity intsony izy. Zavatra roa zany fa ny safiditsika androany. Raha tsapantsika fa tena efa ao ny herintsika dia mila manohatra ny devolitsika dia mandositra izy. Mora nefa no miteny an'izany. Mora. Eva, Adama sy Eva dia zanak'Andriamanitra. Ary Adama sy Eva dia matanjaka ara-panahy noho isitsika reto. Tsika mantsy indraindray dia miteny Eva dia voankazo anankiray dia mena rana ray. Fa tsika tsy akaiky amin'ny Andriamanitra tahaka ny Adama sy Eva. Izy mivady rery tao amin'ny saha-Edena dia mifampiresaka amin'ny vatana amin'Andriamanitra isaky ny hariva dia mandalo eo amin'ny sahan'Andriamanitra isan'andro miresaka amin'Andriamanitra. Tsika zao mety misy amintsika eto tsy resaka tamin'Andriamanitra koa androany tototry ny asa mandrara. Tao amin'ny saha-Edena tsy zany ny fiainana. I Adama sy Eva dia tena zanak'Andriamanitra, olona mpivavaka be. Fa inona zavatra nataony? Nanohatra ihany izy. Fa tsy nety nandositra ilay mena rana. Ary lavo, tena lavo tamin'ny fakapanahy Eva. Fa nga Eva rery. I Adama koa lavo. Satria maninona misy heriny ny ota. Antoro-hevitra amintsika androany dia zao. Misy tenin'Andriamanitra koa. Na nareo manohatra dia izy mandositra, na nareo no mandositra. Tsika tsy hoe resy raha mandositra. Ny Timoty faharoa. Timoty faharoa. Timoty faharoa. Toko faharoa. Andiny faharoa amby roapolo. Fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy. Amin'ny izany mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Mandosira. Azo ataony mandositra. Zany hoe raha eto amin'ity toerana ity maniry le hazo misy an'ilay voankazo voarara. Raha ohatra ianao andalo eo foana, matohatra ny ianao amin'ny voalohany, matohatra ny ianao amin'ny faharoa, fa azadinao fa himena rana eo foana, hiantsoanao foana, hanao publicité an'io foana, ary tsika dia mbola olombelona foana. Mbola olombelona foana. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mandrisika antsika mandosira. Raha eto ilay voankazo voarara, any amin'ny 5 kilometatra ny lalanao mialana azy. Mandosira. Ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny foana amin'ny Timoty zao teny hoe mandosira amin'ny filan'ny tanora fanahy. Ao amin'ny Timoty voalohany, ary mila handosirana daholo ny zavatra rehetra kay. Timoty voalohany indray toko 9
andiny faraika ambe folo aono izy ny ten'andriamanitra mananatra ndray paoly momba ny amin'ny fitiavam-bola fitiavan-karena fitiavam-boninahitra io ny ten'andriamanitra hoe akevakiko hoe manomboka amy andininy fahatelo mihitsy Timoty voalohany toko fahenina andininy fahatelo fananarana sy teny farany ho an'ny Timoty aminaran'i Jesosy raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kireo dia ny andro Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra dia mieboebo foana izy ka tsy mahalala n'inon'inona fa adala amin'ny fiadi-kevitra sy ny fiadia-teny izay mahatonga fialonana fifandinana faratsiana fiahiahin-dratsy fifandinana lalandava fanao ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana manao ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra fa misy tombo lehibe tokoa ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra homban'ny fianianana fa tsy nitondra n'inonina ho amin'izao tontolo izao tsika sady hita fa tsy ahatondra na inona na inona ihany raha manan-kanina sy fitafiantsika dia ka hianina amin'izany Paoly zany tena mampianatra mpianatra mihitsy hoe aza be fa mangotra fa efa manana hanina sy fitafiana izy isika dia efa ampy zany ary izay tahana-karena dia latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny falika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandràna izay mandetika ny olona mifandinganana sy ny fahaverezana fa fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra koa izay koa ny sasany izay fatra-pitady zany dia efa voavily ny ala tamin'ny foloana ka nanindrona ny tenany tamin'ny ala helobe andiny faraika amby folo fa ianao kosa lehilahin'Andriamanitra mandosirany zany zavatra rehetra zany ka mizany mitady fahamarinana famparinana toe-mpanaraka an'Andriamanitra finoana fitiavana marena faharetana fahalemem-panahy mety iny aritsarana finoana tazomy ny fiainana mandrakizay tanareo ianao kosa ary lehilahin'Andriamanitra dia mitodika aminao koa ary vehivavin'Andriamanitra mandosira tsy ho vitantsika raha amin'ny maha-olombelona atsika sy ny fiahiahina eto amin'izao tontolo izao ty sy ny ady lalovantsika sy ny zavatra rehantsika mety tsy ho vitantsika ny anohatra misy zany teneniko anao ty zay taloha rehefa mandeha manao fitoriteny eny amin'ny zanaky ny alina eny dia rehefa eny zay dia mitoriteny zay aloha miaraka be dia be dia rehefa mitoriteny zay dia miaraka dia rehefa vita mitoriteny dia manantona an'ireny vehivavy reny ianareo dia fa miadresy dia mba hoe hotoizany ilay fampahirezana zany dia zay tamin'izany zay anjaran'ny lehilahy no mitoriteny fa rehefa tonga ny ampitso dia mampionina sy ny ankizy mandeha mitety andreneky any anjezika any andramomanala any anosy be angarangarana mandeha makany antranon'ireny vehivavy reny dia mandeha mitoriteny fa tsy mety mihitsy hoe lehilahy vita zany iny dia manao fotoana zay isy le vehivavy ho any antranony mampina rehefa nakany dia rehefa atao an-trano dray dia tsisy efa tsy fandrina tsisy fanaka fa tonga dia fandrina fotsiny anaty toerana efitrano kely resaka zany ohatra za zany zao dia ampahiren'le ranabavy dia dia bo fandrina no miresaka tainy tompo ranabavy aza atao ranabavy zany loza dia izay tsy mandeha tsy ny lehilahy mandeha amin'izany fa ny vehivavy samy vehivavy na dia misy fotoana ange zay mankina sarim-bavy dia ata diraiky zavatra mampimena reo tao am-piangonana nisy zay zany mitoriteny eny amin'ny sarim-bavy eny Antaninarenina eny dia misy fotoana efa miresaka amin'zareo ianao lehilahy mitoriteny fa na ianao mijery fomba fijerynao rehefa mitoriteny ary hafa mihitsy zany tiahoana zany tena mahafinaritra mihitsy ny tena mahafinaritra hafahafa mihitsy ndray ary tao am-piangonanay nisy rahalahy zay ka izy io aika izy io sodomita zany tena lehilahy ty ka ny am-piangonana mitokana amin'ny plasin'ny lehilahy sy ny vehivavy tena loza tamin'izay mitokana ny tranon'ny lehilahy sy ny vehivavy dia lehilahy rehetrarehetra ato daholo dia vehivavy rehetrarehetra ato daholo tena taitra be mihitsy ny rehefa taitra am'zay rehefa ampianarana fandraisana olona tsirairay zany tamin'izany hoe inona ny olanao azy izy ny olana fa raha rato za ty lehilahy
aiveo zaho zy izay ny fahalemeko tena tsy tia afa-tsy lehilahy de vo mahita lehilahy de tena tonga de tena taraiky mihitsy hoy zay mahatsy ary ty lehilahy ty zany efa ela tokony natao tany amin'ny plasy ny vehivavy ny olona mifantoka tsara mihitsy ao am-piangonana ao izy miasa zay iondrehany eo ambany tsy mivavaka fa asa sy zavatra ataony eo tokony tany amin'ny plasy ny vehivavy zany izy zay no mipetraka fa tsy tany amin'ny plasy ny lehilahy raha tiako tenenina de zao asen'Andriamanitra any amin'ny Korintana voalohany nge zany Korintana voalohany na ampimiky ravana dio asan'Andriamanitra indray tena misy fotoana ianao mampahery azany rahalahy zany ty sady miresaky mijery anao atingera raha tsy tia afa-tsy lehilahy raha vehivavy zany tsy tiako lehilahy ohatranareo tony any de livrenay ana miala amin'ara Jesosy fa tsisy any lehilahy ho any tiako miala ho Korintana voalohany toko fahaenina Korintana voalohany toko fahaenina andininy fa raika amby folo Korintana voalohany toko fahaenina andininy fa valo amby folo mandosira ny fijangajangana andosirana koa io tena andosirana mihitsy misy ranabavy teny am'le zavatra le toerina hitoriana teny amin'ny alina amin'ny zanaky ny alina de misy tantara misy fotoana izy zareo mitantara hoe misy pastera tonga hono eo amin'ny alina pastera rery ao anaty tomobila de miantso andry zareo efa bavy dimy vavy ampidirina anaty tomobila de vitanina pizza de hitoriana teny ranabavy tsy mety zao ataonareo zao mila pizza kely nareo zany zao tsy mety zany mila mandositra fa mifakam-panahy io misy heriny io misy heriny io ta ary ao anatin'ny ray ampimaso de lavin'ny fahotantsika mila mandositra ny fitsangana na ny sampy ary amin'ny Hebreo ny zavatra rehetra zany rehefa fahotana rehetra de tenin'Andriamanitra amintsika mba ialana mba andosirana moa azafady andosirana Hebreo toko fahaenina andininy fa Korintana voalohany ka diso tamin'ny Hebreo Korintana voalohany toko fa folo andininy fa efatra amby folo Korintana voalohany toko fa folo andininy fa efatra amby folo ko amin'izany ry malala mandosira ny fanompontsampy hitanareo tsika anjo de tsika rehefa tsika maheritsika ay zany andosirany reny tsy andeha ianao ny zatoetrany reny fa tadidi fa olombelona izahy sy ianao olombelona neneva zariavana voankazo maniry voankazo hoanina ohatrany hoe mahita akondro zany ianao ny andalana mahita poma zany ianao ny andalana de tsy vitanao iny tsy vitanao ny nanohatra an'iny nefa ny poma na voasarina tsy fantatro mainka efa netsika hoe mahakasika ny fotsika mahakasika ny nofotsika hitsoahana ny mety am'ireny ozy ny ten'Andriamanitra androany zany za teny amintsika rehetra hoe mila ezaka avaty amintsika izay zavatra zay misy valisoa ngezabe ry havana valisoa ngezabe ao ambadiky ny fandavatsika ny fahotana misy any an-danitra any nahity John any Apokalipsy toko fa fito Apokalipsy toko fa fito andininy fahatelo amby folo sy faefatra amby folo hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary ny anankiray tamin'olona namalika nanao tamiko hoe iza moa reo miakanjo fotsy lava reo ary avy taiza izy hoy za tamin'ny tompoko ianao ny malala de izy tamiko ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo ny nosasany sy nofotsiny tamin'ny ranany zanak'ondry zasy ianao io manao akanjo fotsy rehefa vita batisa isika de ampitafiana akanjo fotsy ampitafiana fanina toe-panaraka an'Andriamanitra
dia ny akanjo fotsiny ery amintsika ely foana amin'izay na iza na erika na Marie Hortensine tsika rehetra manao akanjo fotsy lava isika fa tsy hitany masontsika izany fa mitafy fitafim-panahy akanjo fotsy lava isika dia ny zavatra ataontsika isan'andro akoatra ny fitadiavam-bola fanabeazana ny ankizy fanaovana didy aman'andraikitra isan-karazany fitorité ny hira fiderana akoatra ny reny rehetrarehetra reny misy asangeza be ataontsika isan'andro dia ny manasa ny akanjotsika mitandra ny akanjotsika ho fotsy madio riavana ho ten'Andriamanitra ireo le avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo no sasany sy no fotsiny tamin'ny raha ny zanak'ondry nanoloana ny fahoriana lehibe zay nalovany ny siasa tsy adinony dia ny nanasa sy ny namotsy ny akanjony tamin'ny raha ny zanak'ondry efa nanasa an'izany ve nao androany efa namafa an'izany ve namotsy an'izany ve izasianao tamin'ity androany ity so dia mba adininao zany ry havana malala aleloia asangeza be ataontsika isan'andro dia ny mitandra ny akanjotsika ho fotsy madio mitandrina ny fotsika tsy ho voapetipetina mitandrina ny fotsika tsy ho voapety ny fahotana sy ny lotom-pahotana aleloia misy olo ten'Andriamanitra mantsy amin'le romanina nivakitsika teo ny solamany dia tena nanao hoe ny fahafahany mino an'i Kristy amin'ny herin'ito ary ny fanamasinana azy aleloia fanamasinana azy Exodosy 7:20 inona tenen'ny Exodosy 7:20 Exodosy 7:20 manao hoe dia nidina avy tany an-tendrombohitra Mosesy ka nakeny amin'ny olona dia nanamasina ny olona izy ka samy nanasa ny fitafiana avy tany an-tendrombohitra Mosesy nidina izy nitondra ny lalàna boky ny lalàna dia nampitandrina ny olona izy hoe afaka 3 andro dia hanao zava-mahagaga amintsika Andriamanitra meloha nisy eo ny fahagagana teo amin'ny fiainan'ny olona meloha nanomezan'Andriamanitra ny didy 10 dia nidina Mosesy dia nanamasina ny olona sy nanasa ny fitafiana zava-dehibe ny fanasantsika ny fitafim-panahintsika rehefa namalala manoloana ny fakapana sy ny fahotana maro isan-karazany vovoeny amin'ny rivotra izay misy heriny tokoa satria misy heriny ota manana didy ngezabe zasy ianao efa mahataontsika Jesosy ny rano dia efa nomeny antsika io zany tsy tapaky ny jirama io hoe tapaka ny rano amin'ny talataka hatramin'ny zoma tsy vita ny jirama manapaka an'io efa nomeny antsika io eo foana ny rahan'i Jesosy aleloia ananantsika ny rahan'i Jesosy ny adiditsika dia ny maka amin'izany dia ny mamotsy sy manadio ny akanjotsika teaperianao ary androany manao ny ataony ny devoly amin'izao fotoana izao ary tena misy heriny tokoa ny ota averika any tsy fanomezam-boninahitra azy fa tena izay i Joda nefa efa nitsofina rano aleloia maranako azy any amin'ny Genesisy 7:20 1:20 anisan'ny tsodrano azy ny Joda rehefa nitsodrano azy Jakoba dia niteny manao hoe matotra biriky ny tanora taom-boaloboka izy ary ny zanaky boriky vaviny eo amin'ny taom-boaloboka tsara nanasa ny fitafiany tamin'ny divay izy ary ny akanjony tamin'ny ramboloboka aleloia anio mahatonga antsika mandray fanasan'ny tompo anio mahatonga ny fanasan'ny tompo avozintsika isam-bolany anasana ny akanjotsika aho zao maheno an'izany tena te handray fanasan'ny tompo be mihitsy aho maheno an'izany satria tiako avaozana
tiako diovina ny akanjo fotsy izay mba nomena aho. Aza vela voapetipetina fa mampalahelo be mihitsy ny Jesosy amin'ny fotoana zany tsika manota dia tadidio fa miteny amin'i Jesosy andana indray aloha mba miakatra kely ampijaliana. Nefa tsika rehefa mba mijery an'ireny filma momba ny Jesosy ireny dia miteny hoe Jesosy zao ve natao taminao, tena malahelo tsy zaka n'olombelona natao taminao Jesosy. Kanefa tsika isan'andro manenina mandrisika an'i Jesosy mba hiakatra eny, manombo azy fanondroany. Barabasy afaka, zasy ianao koa efa afaka tamin'ny herin'ny otana ny amin'ny rahan'i Jesosy. Andao tsy veriny intsony. Andao andositra ny fakapanahy, andao andositra ny fakapanahy, dia andao andeha anasany vita fizika. Diovy ny fo, hoy le vehivavy anankiray andeha hivavaka izy dia avy ny olona dia nandalo le tomobile tonga dia fritika an'le rano. Izy mba nanao akanjo fotsy lava ery andeha hivavaka. Dia tratra fotaka. Naprisika ny olona mandana tonga dia enjeo mbola riandana izy teneny fa sakisaloha zany hoe miterinao tsy manaiky an'io sao hoe dia gatsy izy mahazo mandeha mora izy. Izy ranam-bavy tsy tetraka hoe tsy hanenjika azy mihitsy azy. Ny akanjoko efa nolotony izy dia ny foko mbola lotony lasa izy nandeha hamonjy fiangonana. Niditra tany am-piangonana tamin'ny akanjo maloto fa ny fony tsy naloto. Reo mifonareo reo mifonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra. Raha nisy naloto zany androany, raha naloto ny akanjonao, vita dia vavaka ity mandana mandohalika. Dia angataon'ny rahan'i Jesosy anadio fa mila afaka amin'ny herin'ny ota isika, menantsika ny fahefana, menantsika ny fitaovana, menantsika ny zavatra sarobidy ahafahantsika afaka amin'ny herin'ny ota dia ny rahan'i Jesosy Kristy tompony sabata. Samita iny tompo daholo maheresitsika rehetrarehetra mila fa voarainao izay afatra izay dia ny amin'ny tokony andevenantsika ny fahotana sy tsy hitsanganantsika amin'izany efa matitsy miaraka tamin'ny Kristy isika dia natao mba ho velona miaraka aminy. Fanontaniana foana hoe maty Jesosy mba hahavelomanao, dia fanontaniana hoe velona ve ianao. Sao mbola maty ny fahotana ihany ianao dia maty antoka isika. Samita iny tompo isika menakavy Halleluja. Amen. Ivavakantsika ao amin'ny antila ity. Iaina kely pasika isika amin'ity androany ity. Halleluja. Love you.
Halleluja. Endravana malala minao fa voarainao zany afatra zany androany. Andao tsika tsy hanomba an' Jesosy fanondroany intsony andao hitsoaka ny fakapanatsika, andao hitsoaka ny herin'ny ota riavana malala, andao hiafina ambany elatra ny tsoto teo ambany elatr'Andriamanitra isika. Tsy maintsy ho alohantsika ny vidin'ny fahotantsika. Raha efa nalohan'i Jesosy nefa isika mbola miverina manao an'izay. Efa voafafa ngeravana, efa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, efa voafafa. Fa raha manomboka eo isika ny manao dia tsy Jesosy tsony niakatra eo fa isika amin'izay ny andony vidiny. Za matoko fa voarainao ny afatra androany ary mirary dia mirary aho hoe isika menakavy reto dia voahitsy izany tenin'Andriamanitra izany ilay tamin'ity androany ity. Hivavaka ary isika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay Jesosy tamin'ity anio ity. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny teny izay nomenao. Mehoery izahay, mihoatra noho ny herin'ny ota. Mehoery izay ahafahanay manohatra sy mitsoaka ny fahotana, ny fakapanahy maro isan-karazan'izay rehefa nitevoly. Mehoery isan'andro izay ahafahanay manasa ny akanjo fotsy izay efa nomenao amin'ny rahanao Jesosy. Mehoery fa tena tsy vitanay amin'ny maha-olombelonanay. Raha amin'ny maha-olombelonanay dia tsy vitanay fa marefo izay Jesosy. Fa ho mehoery ny tsirairay avy. Rehetra tonga manarika eto izy androany dia zavelanao hiverin-dalana, zavelanao mifondray rehefa hotana izay efa maty. Fa hamasino mba homendrika anao tokoa, mba tsy homenatra amin'ny andro ray, fa mba ho isan'ireo olona miakanjo fotsy izay hita ao an-danitra ka hoe antaniana hoe izy ireo dia ireo ilay avy tany amin'ny fahoriam-be rehefa nanadio sy nanafotsy ny akanjo tamin'ny raha ny zanak'ondry foana. Saotra Jesosy any. Mehoery ary izay anatin'izao fandaharana izao, anatin'izao vavaka izao, mehoery izay tsirairay avy reto. Mehoery tena ahafahanay Jesosy any. Tena hoe manohatra amin'izay. Manohatra isan'andro isan'andro. Ny herin'ny ota Jesosy any. Dia hamasino isan'andro, hamasino izay mba homendrika anao tokoa. Mba olona afaka tokoa. Saotra Jesosy malala. Minao farinao ny vavaka ataonay tsirairay avy, maniry an'izany izay Jesosy. Dia tario ary izay. Dia tafioery ary izay. Saotra Jesosy any. Voninahitra ho anao, dia nalaza saotra ho anao. Betsaka ny tsy voalazako teto fa ianao malala ny mahasoa. Dia tanterahanao eo amin'ny fiainanay anay Jehovah-Andriamanitra izay mety mba iren'ny fonay mihoatra lavitra noho izay nieritreretinay. Anao ny tena laza saotra sy voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Hivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Andao mpandrotsika ny anabavintsika maheno soa avy any Italia. Hivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo ary anabavy maheno soa. Tainy tompo pasitera dia tainy tompotsika mianakavy miaraka hivavaka ary isika. Misaotra anao Jesosy malalo noho ny fataterany fotoam-bavaka androany. Mankasitraka Jesosy satria nanatrika anay teto ianao tamin'izao vavaka fiandenana izao. Mankatelina Jesosy amin'ny fitiavanao, misaotra anao. Alleluia. Anao ny hery ambony hery rehetra Jesosy. Anao ny fahasoavana ambony fahasoavana rehetra. Matoky anao zahay ary tena mila anao eo amin'ny fiainanay. Jesosy malalo. Indreto izay ankehitriny mivavaka amin'ny firenenay. Vonjeo io firenenay io. Ireo malagasy marobe kasi io hiderina aminao Jesosy. Andevina amin'ny fahotany ao aminao Jesosy tompo. Mandrataka izay mba ho maro ny malagasy ho vita batisa. Satria Jesosy raha tsy niara-panahin'ny malagasy no voakitika, raha tsy niara-panahin'ny malagasy no voavonjy, dia tsy hody ny vavaka izay ataonay, na andohalitra, na iandrandra, na inona vavaka ataonay Jesosy raha tsy niara-panahin'ny no voakitika. Tianay ny firenenay Jesosy ary tianao koa. Vonjeo ny ara-panahin'ny malagasy mba ho maro ny bebaka
jesosy malalo maro ny malagasy mahatra sy mijaly farafahoriana mivavaka izay ho azy ireo ho fenony fahasoavan'ny batisa satria io fahasoavana io ihany nanafaka azy ireo amin'ny fahoriana lalina indrindra fa ny fahoriana ara-misy ka hisandratra ny ara-panain'izy ireo raha miaiky izany batisa zany izy ireo ka siro izy ireo jesosy satria mahery ianao ary hery mihoatra noho ny hery rehetra ankiny tanteraka aminao jesosy ny malagasy mpanompo mba tsy esy mba ho voavonjy daholo ny olona rehetra indrindra fa ny malagasy itianao eny amin'ny raha hoany lanitra ary izay malagasy izay efa atao aminao jesosy dia mba ho voavolombelona eo anivon'ny firenenay izahay jesosy malalo ampio izay tsy amantsika anao fanondroany ampio izay mba tsy hiverin-dalana itsony fa hijoro voavolombelona ho an'ireo malagasy rehetra namanay ireo mikatsaka anao amin'ny fomahitsy koa jesosy dia hitalahonay mba ho fenony ny fahasoavanao ireo te hibebaka fa malemy sy tsy matohitra ny fakapana maro isan-karazany ny herinao masina afaka mikasika azy ireny jesosy mba ho fenony hery iverenany ao aminao jesosy malalo nahitanisa amin'ny fahoriany malagasy izahay nahitanisa ireo etaetanay ho an'ny malagasy namanay nanao lisitra lavabe zay jesosy dia tokana ihany lalany teny batisa ny hery batisa ho azy ireo tsirairay avy ka nizany jesosy ataovy maro ny malagasy anayko voakasika atao batisa mba hanjaka eo amin'ny fiain'izy ireo ianao io firenena io jesosy maminay izy io atolotraiky feny eo ampialatananao ka hanjakao omenina ianao ambongadiny jesosy ny vahaolana dia ianao rery ny fanjakanao aminy matoky anao zay jesosy ary mamindrafo aminay sy ho amin'ny firenenay voninahitra sy ny dera jesosy dia ho anao mandrakizay aleluia amen Iriny fanabatsika veloma amin'ity androany ity dia manome fotoana indray rapitso alina amin'ny siviro sasany alina takariva mahafinaritra rapitso amin'ny telo dia mirary antsika rehetra samy olona afaka ao amin'ny jesosy daholo amin'izay dia tapitandriamanitra daholotsika mianakavy akila radio point radio 1 2 3 4 5.com ahafahanao menonjateo akila radio samita hitompo daholo ry zanak'andriamanitra olona afaka isika makasitaka anarababo mahesoka mba afaka matsiro afaka mamy tahiny tompany ianao jesosy amaly fiti anao arababo maheso aleluia